Fahitan'ny Star Times fa zava-dehibe loatra ny tanora eto Madagasikara satria betsaka ny tanora tsy anasy, betsaka ny tanora sahirana dia mahafaly anay ny miara-miasa amin'ny SOS Village d'Enfants satria io association efa fantatsika rehetra fa anisany ireo mandray anjara feno ary mandray anjara lehibe ho an'ireo tanora ireo, mampita azy, mampianatra azy ary manao izay ahatafita azy amin'ny eo amin'ny fiainany zany, na amin'ny fianarany zany, na amin'ny sehatra arak'asa. Ny idiran'ny Star Times amin'izay moa zany dia izy zany fiara-miasa amin'ny SOS Village d'Enfants zay tahaka izao ny fandehany. Misy lafiny anankiroa izy no raha zaraina roa lehibe. Lafiny voalohany dia fandraisana an'ireo mpianatra ireo ho stagiaire ato amin'ny Star Times. Betsaka ny asa azo tovozina, betsaka ny traikefa azo ampitaina amin'ireo zandry ho an'ireo ankizy ireo dia anisany handray anjara lehibe ao anatin'izay ny Star Times amin'ny fandraisana azy ireo, fampianarana azy ireo, fampiofanana azy ireo ary ahafahan'ny zareo miomana sahady amin'ny sehatry ny asa izay idirany avy eo. Ny lafiny anankiray faharoa koa izay anisany lehibe ihany koa dia misy ny programme anasan'ny SOS Village d'Enfants dia Star Times anisany tsy eto Madagasikara ihany fa izy io manerana ny toerana misy ny Star Times satria convention efa nisoniavana izy io tany eke Nairobi ho an'ny Star Times international dia izahay zany dia anisany ampita hivohy an'ireo programme tian'ny SOS Village d'Enfants ho atao dia ezahanay ho alefa amin'ny plateforme araka ny rahantsika mahalala ny Star Times zao dia misy eo eran-tany eo amin'ny 10 millions d'abonnés zahay zao, mety efa mihoatra kelin'izay ary. Dia zay programme anasan'ny SOS Village d'Enfants zany dia ezahanay vohizina ho fantatry ireo mpanjifana ireo ao anatin'le plateforme Star Times. Zay izy raha ohatra hoe raisina ambangovangony le convention rehetrarehetra. Raha ny statistique ampelantanay dia eo amin'ny 240 mahery kely zao ny ankizinay any amin'ny foyer, izany hoe ankizy efa manana efa miakatra aty amin'ny fakana BEPC, bac, études universitaires na formation professionnelle afaka miditra amin'ny sehatra ohatra. Ny fiara-miasan'ny Star Times ny andraisanay dia hoe ny voalohany indrindra aloha ny fampianarana ny tanora hoe ohatra ny ahoana zay monde professionnel na ny sehatry ny asa izay. Ny faharoa dia mandray tananan'izy ireo izy mianatra an'le asa mihitsy na hoe manao stage pratique aty amin'ny Star Times dia anatin'izay moa misy koa fiofanana amin'ireo tanora izay any amin'ny resaka teknika ahoana ny fanaovana installation sy ny rehetrarehetra na amin'ny fiteny vahiny sy blue collar. Dia ankoatr'izay moa zany ny tanora hoe mety sehitra an'izay satria moa mbola eto Antananarivo no misy ny Star Times dia eritreretinay mety eo amin'ny tanora 30 no sehatra ny fiara-miasa amin'ny Star Times. Izy zany ao anatin'ny sehatry ny fifandraisan'ny Village d'Enfants SOS fa ny Village d'Enfants SOS dia manana izay plateforme na hoe iofokanina izay izy no misahana azy. Ka le iofokanina io dia andraisana ireo partenariat rehetrarehetra amin'ny secteur privé dans le cadre ny responsabilité sociétale amin'ny firenena anankiray. Zay zany le izy ny responsable azy eo amin'ny Village d'Enfants SOS.